Manolotra ny Iarahaba omba ampirarintsoa antsika tsirairay avy manaraka izao fandaharana manokana izao. Fandaharana izay nanasana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana filoham-pirenena teo aloha moa izy. Efa maro amintsika no naniry ny aheno ny fanehoan-kevitry ny ray aman-dreny momba ny krizy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Miarahaba anao Andriamatoa Filoha ary misaotra indrindra anao nanaiky ny vahiny tato anatin'izao fandaharana manokana izao. Miarahaba anao ary miarahaba mivoaka malagasy. Ary ny voalohan-teniko dia misaotra an'Andriamanitra afaka milaza tokoa ny zava-misy ary manambara mivoaka malagasy fa tena ilaina ny fampahafantarana anareo mba tsy ho tompotrano ny ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Tsy salasala tonga dia ametraka fantaniana. Androany maraina nandeha nitsidika tany anaty rova ianao miaraka tamin'ny délégation izay nahitana ireo député sy ireo loholona sénateur avy amin'ny antokotiko Madagasikara. Inona ilay antony nandehananareo teny ary inona ny zavatra hitanao teny? Zay no tenenako anareo misaotra an'Andriamanitra fa dia tolotsaina avy amin'ny fanahy masina angambana. Tsy hoe angambana fa tena izay izy. Satria tsy nanana eritreritry nandeha ho any mihitsiny fa dia tapoko teo tonga teo an-tsaiko ny laza hoe inona tokoa moa zany no nitrangana ny rovana Manjakamiadana io ary dia niantso an'ireo solombavambahoaka sy ireo loholona hoe andeha ho any raha ohatra nareo anaraka andao hiara hijery ny zava-misy. Dia nandeha tokoa izahay ary dia nahita ny zavatra nisy teny. Mariky ny fiandrianam-pirenena ny rova Manjakamiadana izay nataon'ireo rasantsika taloha. Ary io vakoka io dia tena manana maizy azy tokoa satria teo nahitana ireo fifandobiasa toeran'ireo mpanjaka teo aloha. Noho izany zany tsy maintsy hajaina sy tandremana toy ny Andrakandriamaso ny momba azy io na eo amin'ny lafin'ny endriny zany na eo amin'ny lafin'ny asiny zany ary indrindrindra eo amin'izay fomba tokony atao. Raha mahita nefany fa dia tsy famerenana n'ilay rova araka ny maharova azy Manjakamiadana azy no tranga fa nananganana fotodrafitrasa vaovao mihitsy dia ilay antsoina hoe colisée, ilay zavatra boribory amin'ny béton reny dia misy fipetrahany ery endrika vaovao mihitsy zany izy. Asana tsy fahalalana na fanahininana dia tena hoe mba te ampiseho koa ny hoe manan-katao fa raha nanana ny fikasana io nareo ireo olona tena areo tsara aloha fakafako ao tsara ary dinio tsara fa tamin'ny andro teo alohany ny mpanjaka dia nidina taty Andohalo na teny Ambatonakanga no namory vahoaka fa tsy ny vahoaka da hiakatra any an-dapa. Zay anankiray. Ny fananganana ny fotodrafitrasa io nanova tanteraka lay endrika ilay rova Manjakamiadana satria béton be izy petraka amin'ilay atsinanany fiangonana io nitsidika sy jery tsara zava-misy tena izahay androany. Ary ny antony tondrako an'ireo ilay solombavambahoaka sy ny olona sy ireo mpiara-miasa mba tena halala izy ireo fa tsy metraka fanontaniana mba tsy ho tompotro amin'ino izy ireo ary mba tena hiteniny zava-marina sy ny zava-misy zay nisy ny mangarahara. Ka dia eto dia milaza an'ireo mihitsy hoe fa tena gaga talanjona disy fanantenana tanteraka afindraona n'izay toerana ilanareo azy io afindraony Ambojatovo io na afindraony Andohalo na n'izay toerana vanao azy fa tsy mety io na ny amin'izay toerana misy anareo any fa zavatra azo esorina azo afindra io. Zay ny mbola ampo atao anatin'ny vahoaka malagasy fa aza sy mbana ohatran'io ilay vakoka ary indrindrindrindra io Manjakamiadana io nge efa classe aitsika ao anatin'ny monument mondial ny patrimoine mondial araka zay resanao zay efa nangano fankatahantsika any amin'ny UNESCO efa kely sisa ka nareo manana ny ampopo tsy misy manakana mihitsy ny ampopo sy ny fitiavana ataonao zavatra fa aza manaonao foana asa na tsy fahalalana na dia tena izay tokoa nga mahatonga an'ilay izy. Dia arezy amin'ny teniteny foana koa fa mba manana maizy azy matoa zay a, dia ny fanahy masina no
tamin'ny andro zay hoe anarenana ny rova ty zao a tam'izany fotoana zany meko anareo tsara sary ty zany zao tam'izany andro zany a may tsisy tafo tena efa niozongozony fa naverina amin'ny isan'ireo vato reo tena naverina tanteraka misy misy 160 000 ary nanendr'olona zay tena sady malala no mahay malala ny tantara ihany koa dinga meja mirado efa hitakitanareo sieninareo zadraresany tena malala izy ary tena mahay tokoa izy ary azadiny fa tamin'ny androny mpanjaka dia tsisy nanangana trano zany fa tamin'ny trano azo tsisy nanangana trano lehibe tamin'ny vato na briky fa tamin'ny azo avokoa izy rehetra ho mariky ny hoe tena izao marina ny tena vako ama malagasy teto zany zay zao nanendry azy tamin'ny 5 nanendry dia meja mirazo a ny fikambanan'ny fanarenana ny rova ary tena anisany nanampy azy tamin'ny tono ary ny tena nafinaritra tamin'izany fotoana zany dia nandray anjara avokoa ny mponina rehetra tsy hoe ny teto Antananarivo rery ary io tsy vako ny Antananarivo fotsiny fa ny Madagasikara ray manontolo na ireo olona mipetraka simonina ny ivelany ary nanampy ireo satria nahoana zay ny tena ahitana hoe izao ny malagasy a rehefa tena mahatsiaro reo razambeany taloha ireo vakoka nazanao tsara fa tena naompy tena nety zay fanentanana ny vahoaka zay mba isian'ny firaisankina azadiny re fa ny malagasy ane ny teny amin'ny teny tokany moramora mihitsy manao communication fa tamin'izany tany Afrika Atsimo 1 nisan'ny fitenenana ny langue officielle dia mitondra olona mpandika teny ianao eto amintsika zay ny vakoka ray ihany any malagasy io fa tsy Antananarivo rery zay lela zay hoe tamin'ny andro ny merina taloha tsisy nanao trano lehibe amina vato zany na amina briky fa amin'ny hazo zao lasa beton be ny natsangandrareo ao beton be hitako tao de hoe io zany a no toerana ikabarina dia eo no atao anaovana fampisehoana dia ny tsara no tantara dia vakio ho an'izay tsy malala ary ianaro tsara ho an'izay tsy mbola mahay ny teknisiana zany hoe ny olona napetraka ao tao hitarika ny fanarenana ny rova tamin'ny taona 5 satria tsara mariana ihany ho an'ny mpanaraka izao fandarana zao Andriamatoa Filoha fa ny fitondrana zay nitarihinao tamin'izany fotoana tamin'ny taona 2 dia efa nanana tetikasa ny anarina ny rova io ary ny tompon'andraikitra voalohany Andriamatoa Mejamirato efa voalazanao teo a isan'ny tarika an'le comité national du patrimoine zany a dia efa nanambara tsara fa ny 20% ny asa fanarenana no efa vita zany hoe ny 20% zany a no hoan'ny fitondrana taty aoriana amin'izao fotoana izao nefa menimenina zay tsy izy ny olon-drehetra zany zay tena hoe manaja ny asina sy ny vakoka indrindra moa zany fa io anaty rova io inona ny tena zavatra tena hoe nampalahelo sy tena nahatezitra sy mahasorena na tonga n'izany tabataba amin'izao fotoana izao zany satria may izy tamin'ny 5 tsisy tafo tsisy hazo tao tsisy nina fa may daholo na ny fanakatora may dia narenina nanaovana ny tafo io zany zao nanaovana azy nanamboarana azy dia nitsidika teny niaraka tamin'ny Mejamirato aho niaraka tamin'ireo membre ny gouvernement sy ireo zareo amin'ny mpiara-miasa aminy tsy mbola niala teny mihitsiny a nga Mejamirato satria tena narahana hoe aminao ny firafitra ireo vato reo napetraka somatsara ara-teknika ary olona mahalala izy sady mahay hoe aminao ary manana fahaizana manokana amin'ny fanaovana le famerenana indray lay rova manjaka miadana fa nenity tena fananganana vaovao mihitsy samy hafa mihitsy ike zany dia miova tanteraka le endrika eny manjaka miadana amin'izao fotoana zao teny anikao tena gaga talanjona dia soa ihany fa manana n'le ambom-pomba malagasy hoe olona nanamboatra an'io a jereko tsara daholo izy azo atao mihitsy ny manala an'io a dia manendaka an'io a dia mamindra azy amin'ny toerana anankiray resaka fivoarana sy resaka hoe mba ho moderna fa mandroso kokoa zany ny asa sy ny reny vakoka reny antony nanamboarana an'ireny colisée reny raha nambara zany raha ny fanazavana azo avy amin'ireo tompon'andraikitra moa zany ekenin'Andriamatoa Filoha ve zany hoe endrika fandrosoana zany ny colisée iny zavatra hafa ny tokony androsoana fa tsy ny vakoka ny tokony kitikitihana
raha tia hikitika ianao averenao amin'ny loniny ireny zay mavako am'vako ary raha olona malala sy mahay ianao a dia mitady zay fomba rehetra sy zay tantara momban'izy amerenana azy fa tsy ataonao lasa mamirapiratra ohatran'olo izy tsy ataonao lasa misy zavatra tokony tsy hipetraka ao satria hita mihitsy hoe zavatra ohatran'ireny hôtely reny hôtely be 5 étoiles reny misy carreau lasa misy carreau tao a ady hevitra be mihitsy taminay taloha hoe ny carreau aleo le tena endriky mahazo azy lasa vita carreau a lasa nisy ascenseur a lasa fijery azy aty ivelany dia zay mamirapiratra jerena fa tsy mamerina mihitsy an'le endriky ny marova azy taloha le vako amamalagasy azy ary le béton be moa zany tena zavatra vaovao tena fotodrafitrasa vaovao mihitsy lasa fananganana fotodrafitrasa fanorenana fotodrafitrasa no ataotao misy vinavinany andre matofilo tamin'izany fotoana hoe asiana ascenseur anatin'ny rova io tamin'ny fitondranao tena nisy ady hevitra be zany fa tsy nekeniny be somary satria tsisy an'izany tamin'ny androny teo aloha fa aloha averintsika tsara l izy anaovana azy dia natao le tohatra gorodona iny a dia natao vato a bizao andrano gaga be natao béton dolo izy rakofina béton apetraka ankarao dia indrindra nasiana tempotra dia natao mamirapiratra zay ntakotana ary zay nresako amin'ny vahoaka hoe milaza aminareo ny zava-misy ny zavatra hitako ary ny zavatra marina ary resaka mandeha amin'izao fotoana izao entina naninjehana anao koa tamin'izany fotoana izany hoe saika nipetraka atao anatin'ny rova satria namboarina ho lasa moderna nasiana ascenseur ny rova tamin'izany fotoana izany satria nanany eritreritra sy vinavina Andriamatoa Marc Ravalomanana hipetraka ao anaty rova tsy nieritreritra zany mihitsy na kely varivetika raha fa nianjehana sy fanaratsiana indray zay ahoana nipetrahana anaty rova ao re olona za manana tena angeda be ty izay hipetraka ny anaty rova efa tamin'izany ty efa vita hoy aminao hoe zay le resaka entina naratsiana zany kinga professeur izy ty izy ralsone roger nlaza hoe misy totoma ao anatin'io tsy hipetrapetraka an'izany a hoy zay aminareo hoe satria izy io a tsy moeverina mihitsy ny hoe zany hoe anovanana ho dénaturena ohatran'izao zavatra misy zao tena dénaturé izy am'izao fotoana zao inona mampadenaturé azy inona le hoe le lazaikanao tao hoe lasa nasiana carreau le toerana tokony tsy asiana an'izy a lasa natao mamirapiratra lasa nasiana fotodrafitrasa ao a lasa novaina daholo ny tsy hitantsony zay hoe mahavakoka azy asa fijerinareo toriana hoe nitenena hoe fiandrianam-pirenena io nazain'Andriamatoa Filoha teo hoe mariky ny fiandrianam-pirenena io nefa izay ihany koa no antony lazain'ny fitondrana amin'izao fotoana izao hoe amerenana indray ny fiandrianam-pirenena eto Madagasikara ny antony nananganana ilay Colisée ka zay e mahatonga hoe tsy fahalalana ave sa inona mahatonga ny sasany manaonao foana toy izao hoe zay ny fanontaniana napetrako dia na entina hoe dia tena hoe isesehoana fotsiny fa hoe mahavita zavatra zay manangana zay raha tanangana ianao afanao ery amin'ny toerana zay hitiavanao azy ery raha manam-bola anao tsy manina zay naovanao tsisy mandrarana zany fa raha ohatra koa mana fitiavana hoe anarina sy amerina amin'ny laoniny a le vako ianao dia jereo any an-dafy any ereny tena na le vato anaovana azy ara na le karazana soma le so reny a le so grasy reny zany tena mijeriny olona manam-pahaizana manao azy ary raha tsy diso aho ngameja mirado nitady olona mihitsy nahita amin'ny tantarany ao hoe ahoana ny tokony anaovana an'ity dia ahoana ny tokony atao dia adihevitra lalina be izy mandalina an'la izy za zao teny androany a dia mahita an'la izy fa tsy araka ny tena izy tao aloha zay le izy zay nytiako resana hoe marina ny resahako aminareo ary zany misy ao fa ohatran'ny hôtely izy am'izao fotoana zao rehefa tonga eninareo dia misy grande salle dia misy fanaovana fampisehoana atsy amin'le iny Colisée naverina zareo hoe le ascenseur le nanakianana anao tamin'izany fotoana izany naverino ao le ascenseur tsy mbola nandeha aloha zay nandeha tongotra dia ny fanontaniako aminao hoe isan'ny ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao no manangana le Colisée manangana izy zany any anaty rova satria hoe mitady fiandrianam-pirenena fa tsy lavitra eto Madagasikara ihany a etsy any Berary a ny Ambovimbe Androy a nisy fotodrafitrasa kosa tranon'olom-pirenena efa olom-pirenena maro vahoaka maro izay nanana mainty milaly an'ilay tany a nitrongisina tamin'ny alalan'ny herisetra izany trano zany ary nisy mihitsy ny mpiray-tanindrazana amintsika izay nodimandry ny zavatra antaniako anao Andriamatoa Filoha hoe mendrika ananganana tsena ve na fotodrafitrasa ve a any amin'izao fotoana izao a ary andatsahana aina mpiray-tanindrazana
apiko koe ianao le fitenena tsy nodimandro mihitsy fa mivonona nalana ny ainy samy hafa zay dia zao no natonga an'izy ino tsara alohan'ny itenenako aminao a dia efa nanadiady a ary nahita an'ilay oronatsary a ary miverenako nyjerena fanondrony le izy dia rehefa avy eo a ny antso tany fa inona ny zavatra nitranga taty aminareo ny zavatra nitranga dia tena fifandirana na fifalanana na koa hoe fialonana misy amin'ny olona anankiroa zay solombavam-bahoaka ny ray efa be ny tanàna teo raha teo a dia nanana tsara mamim-bahoaka satria izy nanao le tsena niaraka tamin'ny vahoaka teo dia efa nisy tranon'olona sahirana tena tranon'olona tsy manaka atao firy a teo amin'le toerana ary hitantsika tamin'ny sary tsara le trax opel sy ino ty izy le trax dia tena nandrodana fotsiny zao a dia mbola mitona ny entana le raha matoa dia miandro mijery fotsiny sasany zay tena tsy fanao mihitsy zany na inona fa misy lalàna eto amin'ity tany ity aiza ary zany a ny ino ty izy ny commission indépendante momba ny droit de l'homme mba tokony hojerevanareo reny rehetra aiza ary zany a ny fanajana zany zon'olombelo zany manana zo iainany olona malalaka raha misy tsy mety nataony a dia alefa ny fitsarana izy a dia njara ny fitsarana mameno didy hoe zao ary eto amintsika mbola tsisy n'izany fanamelohanao faty zany fity tena to hoe tofiro mijery an'izy mihitsy a orom-pitandro firaminana marina fa manatanteraka baiko nareo fa mba sao dia mba misy ihany re azo atao a ifandinihana nga préfet teo ianao dia niantso indrona intelo nanao sommation dia tsy vitanao hoe nanakana an'iny a mba tsy tena hitifirana an'le olona maty le olona dia veo nitarihana nieritreritrinareo tamin'izay fa tsisy ahita zay le lazaiko hoe marina foana ary sarotra miady marina ary dia tena makasitraka mihitsy am'ireo le olona name aingana an'ireny a satria alahelo tao anatin'ny keo reny matoa reny aparitan'ireny oronatsara reny olona tsy mifankazo anankiroa iaho resaka politika zany re izy reny tsotsorony nyresaka tamin'ny metra tany a niantso azy any telefôna nyresaka zay dia am'izao fotoan'izao izy a lay be ny tanàna efa afaka efa sansuite efa classeny dossieny fa le adjoint au maire miaraka amin'ny mpiaramiasa amin'ny anankiroa mbola any am-pony zany tsika miresaka zao niresaka tamin'io nga Edouard Tsarame nilazan'izy fa nga izy ireo fa any amin'ny sisiny ihany na avy any amin'ny faritra dia ohatran'ireny hoe tsisy mahita dia manao zay tiany ataony ny olona betsaka mihitsy ny olona nilaza sy nilaza taty hoe dia hojerepotsy mive reny kose ka tsy nodimandro zany izy fa tena mivonoana ary tena fianao abibina mihitsy namono azy tsy mendrika mamalagasy reny zay la zaiko hoe tsika manana sotoavina mamalagasy atsika fitiavana namina ninninna atao adina tsy nanan-dalana tsaraina tsy vita avela vita ho azy fity tsisy akory ny mba fampiresahana tamin'ny andalany sy ny akilany maninninao zavatra trano ataonao io fotodrafitrasy ary le fotodrafitra koa tsy mitovy ny ary amin'ny colizeny satria 30 metra raha nyliavany 4 metra na ny sakany zay le tsenao tsangana eo azo atao tsara ry ambadika ry le izy fa angalinareo fa manana fitaovana manana n'iny couleur iny na manana ny mahavaovao azy iny dia tonga dia sahanao etraketraka ohatran'ireny dia mieritreritra ve nareo fa io fotodrafitrasy na tsenao tsangana io dia tsy alahelon'ireo le fianakavian'ireo ohatra amin'ny taranaka fa raha mandimbinao eritreritra n'izay foana ty tseny ty a nitifirany maramila olona namonoizana olona anankitelo ary baiko olona tsy mana fitaovam-piadiana tsy mananina dia miaro fananana izy ninninona ny fomba nazahoana azy teo a matoa izy mifanaraka tamin'ny olona nanangana azy ny be ny tanàna zay mabe ny tanàna re olona manana ny zay ma premier magistrat de la ville ko dia le be ny tanàna sy ny any ngefa name toerana hoe ty misy toerana malalaka dia andanynareo makena na farafaratsiny hoe eny ara foafindrinareo fa horavana ny trano fa tsy tonga dia atao hita maso ohatran'ireny le trezana fotsiny ohatran'ireny herisetra amin'ny intsonao dia nijanona any amin'ny faritra tsy miantsika seraka Madagasikara ny zavatra hita amin'izao efa niteny ihany ny filoha lefitry ny RMDM moa momba ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara izay tena hoe mirongatra be amin'izao andrasana kosa ny hevitra ao amin'izay ahoana ny fahitanao amin'le tsy fandriam-pahalemana inona ny mety ho antony lehibe mampirongatra azy io amin'izao fotoana izao ino tsara ty teniko aminao ty tsy ho an'ny voaka malagasy ny zavatra atao amina firenena anankiray
dia ny mpitondra tsy maintsy mampiseho ohatra tsara ho an'ny vahoaka ho arahana, mampiseho famatorana entitra famanao zavatra, ary tsy mampiseho zavatra tsy mety alaina tahaka. Ahoana moa tsy mampirongatra ny insécurité eto Madagasikara? Kireny ny zavatra hitany makabasy izy na fitaovam-pidiana mahery vaika ireny dia lasa vonoiny dia maty, ianaran-dralahy reny efa akoatran'izay fahitan'ny film any ambadika any, dia tanterahana izy na règlement de compte ina nge dia zay mihitsy izy satria le anankiray a lehibe ny tanàna anankiray a manana ny popularité manana maizy azy tanàna miaraka amin'ireo vahoaka ireo, dia anam-pitena zay ny iverina sasany dia vonoy io aza milana mihitsy tsy aza janona mihitsy nefa rehefa zany eny ambovombe zany nge iverina ko aminao eny misy tany a tsy indre mandeha na indroa fimbetsaka misy tany malalaka be mihitsy ny any zany 30 mètres sy 24 zany hoe tsy isy dikany zany mahita zany izy. Dia zay hoe izany hoe ahoana ny fehezana an'io, ny fehezana an'io dia tsotra mampisehovinareo modely fa montina tsara manao zavatra, mendrika tsara ny fanapaha-kevitra efa masaka tsara, fa zay ataitaitra ohatrareny tonga dia tifirina ny olona ka tsy gaka ray zay. Faharoa, amin'le confinement tsy manakaniko hoanina ny olona na tanàn-dehibe na any ambanivohitra, terenao ioboka fotsiny hoe tsisy haniko hoanina. Inareo nampanantena hoe misy fanomezana ty araka ny rentsika dia hoe misy 444 millions de dollars avy nivelany, nakaizy ireo ataovy mangarahara al izy a dia fantatry ny olo hoe mbola ho avy zany ny anjaranay fa mba hiafy kely aloha zay. Jereo nge ny any ivelany e, ny any ivelany ohatra ny any Italie na ny any France, hita mihitsy le olona zay mizara an'izy isaky ny tokantrano amin'ireo tsy afaka mandeha dia mizara izy tiany ianao ramamo, tiany ianareo hoe tiany ianinareo hoe mahazo tomany hoe fa ny antsika ty le olona aka kely an'le vola kely sy vary kely reny betsaka any izy le 100 000 dia eo milahatra eo le olona fa no iny karaha-pokotaninareo alefasiny karaha-mpanondronareo tsy hita ihany zay mivoaka eo, mivezivezy eo le olona fa mbo mitaraina hoe za zao fimpiry za antitra ty mbola tsy nazo na kely ary avy kely le sasany reny za olona mamelomady amanjanaka vatotra kely ty nataoko tsy mba nahazo fanampiana matoa izy miteny an'izany enina fa misy fanampiana avy nivelany hoe mba hitsinjovana n'io confinement io anaovana le inona ty izy mesure d'accompagnement dia lasa indray nao nanangana an'le inona ty izy inona rano izy tamo ranoko le fikambanan'ny loharano e komitiny loharano azonao zany nefa tsy mety efa misy esefoko tany hoe tokony le sefoko tany aloha mba mena ny asy mahasefo azy zay mahasefo misefoko dia mbo izy malala hoe reto ny ilaina reto ny tsy ilaina. Inona mety hoe lahara-pahamehana amin'izao fotoana izao raha lahara-pahamehana aloha mamonjy ny haindreo malagasy reo maika tena maika vonjeo izy a hoanana mahazo azy, vonjeo izy a amin'ny etriketriky ny dalo sy insécurité mahazo azy, vonjeo izy a amin'ny zavatra tena ilaina maika dia maika azy amin'ny fitsaboana azy amin'ny hôpitaly. Zay ny lahara-pahamehana, tsisy akoatran'izay satria ny aina lahatokana ary tsy azo vidina ny lahan-kely ny aina. Misy ny colisée efa ndraisantsika teo a, efa ndraisantsika teo ny olana lehibe a, olana ara-tsosialy iverina ihany aloha satria anao manontany ahy ny tiako resana aminao hoe inona ny tena maika alefasy reo le fitaovana ilaina mbola hiditra amin'izay ngamitsika araka ny fijeriko anao mbola metraka izay fanontaniana izay hoe aya le appareil respiratoire sy any reny fa tena misy zavatra maika ao e fa metrana an'izay lahara-pahamehana zany tena ilaina fakingana. Misy araka ny voalazako teo tamin'Andriamatoa Filoha hoe efa natsangany zareo ny colisée a, natsangany zareo tsena manara-penitra zay namoizana ny olona namonona ena am-piretan-drazana zany tany Berary tany Ambovimbe Androy a, fa na izany naty zany ara tsy afaka miala amin'ilay valanaretina coronavirus tsika amin'izao fotoana izao efa mihoatra ny 500 ny trangana coronavirus eto Madagasikara, efa réquisitionnena ny aina aman-jery a, ampiasaina daholo ny serasera rehetra ny zavatra hita nefa dia miakatra isanandro a ny tranga eto Madagasikara. Misy mihitsy ara ireo olona maty vokatry n'le Covid-19 eto Madagasikara, efapolo isanandro eo ny tranga misy nefa ny CVO a, misy ihany koa nefa ny tsindrona zay fanankalazaina tato ato a, tsy voafeh le aretina fahitanao azy. Tsy mangarahara ny tantanana azy, tsy mangarahara ny tantanana sy ilazana ny zavatra misy ty zao a tamin'ny ray sy 30 minitra tamin'ny ray sasany zany ty a
voaraiko ty izy de milaza izy ato hoe enina midimapolo senjato no marary na mitondra leotikaretiny tsaboina dimanjato ny sitrana efatra midimapolo am'zato ny maty a roa efa nilaza le solomavamboaka avy any Tomasiny hoe nareo mandainga tsy marina zany fa be mihoatrany zany fo efatra maty tsy marina koa ny eto fa mandainga nareo eto nino ty izy Antananarivo fa tsino marina mato reny solomavamboaka reny ny tena zay mba solomavamboaka azy ka noho izany zany a tokony andiny tena koa le olona plazan'le izy nisy tranga marary vaovao zany zao eta efatra amby efapolo androany marary mafy am'zay fotoana zao ny Tomasina folo tanao zany ny sitrana telo ny sitrana de ty hoany izy zao ty korby ty manaraka an'ity daola eny olona fa tsy tsika rery hatrany velany de zao mbola averiko aminareo tsara aza mieritreritra ianareo mpanao gazety na inareo mpitondra milaza hoe zay milaza an'ity fa azona efeniny ty reo mpanao gazety zay tratran'le confinement koa ny tompon'le fanaovana gazety a de tsy manana azy raisiny rareo aty reo reo masivo reo représentant ny communauté internationalindreo de reo mandefa nreny vaovao reny makany andafy manana vaovao afo ary avy any nazaoko an'izy hoe tsy mariny io resahanareo za tena mimbikevitra mihitsiny a an'ny solombavavoaka amilazany zany tsy mariny io fa aza mandaigny tsisy le mangarahara ve ny mety hitanao hoe mampirongatra n'le tranga am'izao fotoana izao ary inona no mety hoe antony mahatonga andreo vahoaka reo araky ny tamaso am'izao fotoana zao tsikaritra tsy manaraka n'le fepetra zay anerian'ny fitondram-panjakana azy misy manery azy mafy eo de ny sakafo ny anyko aniny de tsy mahatsiaro tena mihitsy reny hoe mpivarotra moron-dalany reny a mba manany ihany izy sazina ihany izy mamafalalany nareo nataony tsy mampanina azy lasa izy isenareo na mahafalalany teo atsasakada na adiny ray lasa izy fa miverina indray izy rehefa avy eo satria tsy anyko any mivady amanjanany ao an-trano misy akizy eo tsisy anyko aniny za zao a mandray telefony na asa na firy hoe inona natao président fa tena tsisy anyko aniny zay mpanao gargote nataonay taloha de zao nefa tena tsisy mihitsy tena kely sabotsina mena miantso amin'ny telefony de io koa le mpitondra fivavahana koa nisy nilaza tamiko zay zao de sady tsy sasakaramana tena tsy mandray mihitsy raiso a-tsaina nge zany a de reny le mpanao asa tanana madinidinika ireny de ny tena lozako le roa ampivalopolo isanjaton'ny mponina ny any ambany vohitra tsy afaka mitondra n'le vokatra hiakatra tetanarivo intsony a satria tratran'le barage ohatra zao tsy amparika analamanga de averina hatramy bisikileta tsy mahazo miakatra nareo ohatra zao zavatra hitatsika zany manery azy daholy mahititra makany Tomasina misy olona grossiste zao mba mitondra entana hoe sakafo hoan'ny any Tomasina satria avy aty daholy legioma sy reo zavatra hoanin'ireo tsy mety de averina nefa misy telefônina tonga avy any tapoko any ampidiro fa baiky be avy aty ambony aty milatsaka de lasa miditra makany a reo le olona tsy tokony andeha hoany akory satria nanao déclaration fausse izy izy ty chauffeur aka ny tomobile any amin'ny port no aleny de nalefa satria olona manam-pahefana olona ambony tsy mety zany mahatonga any insécurité zany mahatonga ny olona tsy manaja fa nahoana ny misy zanakialafy eto fa nahoana ny sasany afaka mandeha zany hoe olona mitondra razany zao ve le olona eo ambon'le tafo amitsika zany mitondra razany zany a amin'ny malagasy manala satroka le chauffeur reny tena mitondra mbavaka iny fa misy any tena mame asiny hoe razana azy izy fa am'izao fotoana andana miverina tsy mbola nisy an'izany teto raha tsy vision blao fotondrano zao hoe avereno any io razana io de andana ety miverina any nefa misy olona tonga de miditra afaka maka ny tomobilina zay tsy fisiny discipline erahany zany tsy mety voalohany discipline misy karazany telo discipline rery aloha ianao mpitondra manana discipline ave anao raha teneninao a tsy maintsy taterahanao ary fitainao faharoa discipline fikamanana na ny atoko misy discipline ary fahatelo discipline iraisana olo-pirenenanao tsy maintsy ajainao ny olona zay mahafirenena amin'ny firenena hoe vahoaka ao anatiny de arovana izy amin'ny fananany ary
atao izay jerevana mifanana sy anina fa tsy ataotran'ireny izy fipetra anatin'ny fihiboana izay efa mamarana ny andihan'ny fahadimy zay hoe tsy mandeha mivoaka raha tsy amin'ny tsy mandeha voaka aorinany amin'ray sy ny sisa zany hoe ireny zany ny zavatra apetraka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a ny fahitan'Andriamatoa Filoha azy hoe tokony hotohizana ve ny fihiboana hotohizana ve le amin'ny anara-pahasalamana miaraka amin'ireo voka-dratsiny rehetrarehetra tsy izany tokony hamaly an'izany fa za kosa nefa malala tsara ary mahay fa ity a mbola nisy 450 nisan'ny ninony ity izy mitondra n'le otrika aretina 656 izy amin'izao fotoana izao androany tamin'ny ray sasany samby mpitondra avy amin'ny alady laza hoe andao atao am'izay de confinement mazo mivoaka mazo mibalidaka atao le am'izay ny olona de iny zatra hitranga rehefa eo hiparitaka io le atao hoe contact tracing na hoe contact le olona mitondra le otrika aretina zany a mandeha de manana contact amin'ny olona any na fanerasera amin'ny olona any de mamindra olona 5 de aveo manindra olona 20 de aveo mamindra hatrany 50 olona anankiray zany a zay ny atao hoe contact tracing tsy maintsy araha maso zany le olona izy aby izy teo zay zany ny antony anankiray aloha ny antony amin'ny sinan'io le confinement io ngera tena manaja tsara e raha ohatra zao misy manaraka vaovao amin'ireny fahita lavitra reny avy nivelany tany Angleterre nisy an'le conseil spécial mihitsy a zay manana ny niveauany aninga prime ministre Boris Johnson nandeha fotsiny izy a nataony olona melanao amin'ny toerana mahaconseillenao a fa ianao nampiseho ain'olona rehetra zay manaja tsara le confinement ianao mandeha ohatran'izany natao hoe discipline isika eto nefany a rehefa vao manana anina kely de samy mitabataba eto zao manana fahefana kely na manana toerana ambonimbony kely de raha ohatra anao manontany hoe tokony toizany sa tsy tokony toizany tsy zaho any tokony hamaly anao zany fa za fotsiny fahalalako azy hoe sy mifahaizako azy tsy azo atao mihitsy manajanona n'ity zao koa nefany raha tsy ajanony ity a fa andao atao ihany le fiboana andao toizana aizany enti manana entina ijerevana an'ireo le olona miboko reo tsy atao hoe miboka fotsiny de dio varavarana de ohatranao nareo tsy maintsy amena sakafo reo tsy maintsy tsinjovindreo indrindra fa mipiasa am'izao fotoana zao piasa ny orinasa ny tena vomafy indrindra satria le piasa tsisy vola miditra ntsony ao aminy tsisy ankohaniny ntsony le izy zaraninana raha teo misy koa le olona nianina androany a de davina androany na tsy de davina pitsora nianina androany trosany de raha-pitsy voalohany de ahonindreo fa izao koa misy kajikajy politika fahatelo hoe andao toizany ty fiboany ity de am'izay milamina ntsika mandamina ny any amin'ny 26 juin mety zay koa tinga eto fa toizany io hoe fa misany Andriamatoa Filoha ny vahoaka malagasy ataontsika hoe vahoaka madinika no sepitra amin'ny ty resaka fihiboany ity fa tsy ny vahoaka madinika ihany koa fa eo ihany koa nge mpandrara enao mpandrara mahafantatra tsara mihitsy hoe inona ny voka-dratsiny ty crise be ty inona ny mety hoe relance azaka afaka amezana sosikevitra ho ana relance zany ho an'ny fitondrana io ty ady amin'ny otrika retina virus coronavirus ty a tsisy hoe manana na tsy manana na madinika na vavety aza tratrany ihany azonao le izy za tsy te hitsara n'le olona hoe misy madinika naotra'zao fa tratrany de tratrany fa le fioboana anjara mpitondra mihitsy no mijery ary mahita ty zao le courbe resahako anao tsara le tam'izany teny tamin'ny 7 avril 7 avril de nilaza nareo hoe ty tsipitsipika ambany ty any limity manana fitaovana ahafahana mandray an'ireo mararitsika de ao zany a ny fandrina ao zany a ny fitaovana fiarovana ho an'ireny mpitsabo reny a ao koa ny ino ty izy ny équipement rehetra mety ilaina nisy olona ny teny a tamin'ny fandarana hitako tany a Fianararivo izy tena masiko zao nahita hoe nisy vazaha tratra fa tena mitondra le tsimokaretina de hoy izy le vazaha za tsy hipetraka ato le farafara eo fa tsisy fandrina ao amboniny tsisy ody lay tsisy lay zany le lay tsisy body fotsy tsisy atoriko tsisy dra za ody lasa izy nefa izy fantatro fa mitondra ny tsimokaretina ary de nilaza izy hoe tena tsy voafely izy satria tsy ampy le fitaovana misy ndray a reo le mpitandro ny filaminana milaza hoe zay nge le retsika tena mba tsy manana le fiarovana koa e tsy ampy de ao koa le mpitsabo ny akamarony mpitsabo tena
reny ny tena miasa mafy reny satria mifampikosikosona amin'le olona eo tsy afaka malaza ntsony le hoe ray metatra ny sala tsy maintsy bataina le olona tsy maintsy karakaraina tsy maintsy raisina ny tanany na ny zay raisina ihany nazonao fa ianao zao miresaka hoe mangarahara foana to hoe mila mangarahara ilaina mangarahara miresaka colisée ilaina mangarahara miresaka movombe mangarahara amin'ny coronavirus ny teny koa ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena mitaky mangarahara ihany koa ny teny koa ny conseil des évêques mitaky mangarahara ihany koa fa le mangarahara efa 4 volana zay tsisy mangarahara mihitsy sao dia mitokony hanova-paikady andriamatoa filoha fa ohatrany tsisy miaino zao ngibo a ny atao hoe mangarahara dia mifilazana rao ny zavatra marina sy ny zavatra misy ary indrindrindrindra ny fotoana iainana amin'izao fotoana izao tsika raha ilaza hoe mangarahara hoe ty zavatra resahany ty tena marina ve io ray zay mangarahara tokoa ve ny tantanana rao an'le vola zay fanomezana avy amin'ireo firenena sy reo mpamatsy voly ireo dia nampiasaina reo inona taia ny nahitana rao n'ireny voly ireny a ny vidanana reny produit le covic organique reny ahoana ny nampiasaina azy tsy tokony hamenatra tsy tokony hampatahotra fa mangarahara zany ohatrany fitaratra mijery ohatr'izao zao dia tazana hoe iny misy vorona manidina fa tsy le fitaratra mijery nytarenao a dia eo koa anao mijery hoe amin'ny tazanao daholo ny zavatra rehetra mitrangy mangarahara fa tsy hopaka amin'izay mangarahara zay a raha nisy arany tsinety dia azo hifanampiana raha misy arany tsy ampy dia azo angatahana ary raha misy arany loza satria tsisy nanam-po tsisy olona milaza mihitsy hoe mahavita an'io rery raha mijery zao antsika hoa ny président Macron raha nilaza mihitsy hoe tsisy firenena eto ambonin'ny tany mahatantana an'io rery tsy maintsy atao a zy sy ny firaisan-kina amin'ny ekonomia ataonareo hoe mondialisation na global économie zany a ty aka ty amintsika izy a aka ny inony ty izy matière première atsika noho n'izay tsika hitratra ny fahasairanana firenena mahantra fa efitra amin'ny eran-tany a azotsika ary zo atsika mihitsy mangataka aminy ary tsika anisan'ny membre anatin'ny Nations Unies firenena mitiampana azo atao manoratra rehefa tsy hitandray soratra azo ampanatsoana indray ny solotenany masivoany eto toerana ohatra zao tsika milaza hoe ataovy mangarahara dia hiteny aminareo tsara hoe ataovy mangarahara ny vokatra nataontsika fanadiadiana mombany hoe zareo IPM na ny Institut Pasteur de Madagasikara zay nanao fitiliana dia nilazan'izao zavatra zao nahita 67 izy na fito amby enimpolo nefa mampiahiaby eny ihany le fandehany dia natsona izy avereny io fa tsy mety dia naka le centre de inony ty izy Charles Mérieux ry tsika le laboratoire Katsoko dia nanao izy dia aiza ny vokatra l'izy fa namaly zareo a tao amin'ny Institut Pasteur mazava tsara mihitsy ny fanazavana mijery aho hoe izahay tompoko tsy mitondra nyty amin'ny endrika politika fa tena mijoro sy mijanona amin'ny mateknisiana anay a tsy izay nanao prélèvement tany tsy izay mihitsy naka an'le prise de sang tany le hoe naka an'le raha zany fa inareo no naka azy fa izay a taty amin'ny farany vao nanao analyse dia inona navalin'ny fanjakana amin'le izy dia inona no nyresahana satria tokony fantatra mivoaka ohatra nanjavina ho azy teo a misy an'le 35 a dia misy an'le 37 samy za zao manaraka an'izany mahita an'le izy a tsy hoe ao aho hoe nangina fa mijery aho dia miaino aho dia miteny dia nareo hoe samy mieritreritra samy milaza fa hoe ny Institut Pasteur tsy compétent tsy manana an'izay capacité zay manan'ireo manana ny maizy azy reo 20 taona izy niasa teto ary tena tsy levo mihitsy zay tena lahelon'le izy za koa aloha mahalala an'izy hoe raha ohatra misy zavatra tokony fanazava am'resaka mivalina izay fotsiny tsika dia eo amin'izay fafanina hay misy laboratoire hafa koa ty am'ravoangy ty misy laboratoire mobile koa fa ko mihina tsy natao test inao nametraka fanontaniana atao hoe ahoana ny fezana inao tsy mbola voafe io a raha mbola tsy ampy nisan'ny olona atao test mangarahara anakaiza hoe firy natao test marina ary dia nahazohona an'ity fa tsy filazana an'ity za dia hoe zao ny marary vaovao 700 firy ny vita test soraty eto ny test le plaza amin'ny an'iny mba soratiko hoe zao ny natao test tarianana satria milazy nareo zao fa hoe misy any Fort Dauphin
misy any toliara, misy any bongolava, misy ko hoe nambatobazaka la zao reto nanaovana testa de zao no misy vokany zao ny zavatra tratra fa tsy tenenina fotsiny zao de alefa any tsy zay ny mangarahara fa asio an'le fanarahan'le izy hatramin'ny farany. Misy ny tambavy covid organique zay nizana nankalazaina moa zany de amin'izao fotoana izao indreny misy le tsindrana inona no mety hoe hevitro mahakasika izay zavatra izay. Raha ny zava-misy eran-tany aloha dia mbola tsisy fanefitra na fanafody hidiovana amin'ity coronavirus ity ka na dia ninazy ary nampitondra eto amintsika fa hoe nahita fanafody na tambavy mahita an'io dia tsy mbola misy proof scientifique afaka manamarina an'izany ary hita koa zao araka le courbe nasehontsika teo fa mbola nisy 44 cas indray androany dia tia teny aminao azy zany hoe tsy maintsy dinihana tsara aloha zay vao miteny ary asiana proof zay le lazako hoe tokony azo ny homologation avy any OMS ary ny firenena matanjaka raha nge zay manan-katao ohatra zareo anglisy sy ny américaine 172 millions de livres sterline ny vola laniny anamboarana ny ino izy ny vaccine sy ny laboratoire rehetra 172 millions de livres sterline betsaka lavitra noho ny euro mantsy ny livre sterline efa nabarany amin'ny fomba officialy zany ary zareo de efa tena milaza mihitsy fa tena manahirana izy na debelabe reo le manampaizana ka de efa firin'ireny firenena matanjaka reny moa tsika eto Madagasikara ary zay mbola averiko foana le izy raha ohatra tsika anao le satria tianao resana koa zany hoe ahoana reo filazan'zareo fa afaka manao le injection ndray zao amin'izao fotoana zao zay ampianany atao masina amin'izao fotoana izao de milaza aminao tsara milaza mivoaka malagasy tsara fa tsy atao andrakandrana mibetsaka eto fa aina mitsabona aina no atao zay irovana azy ka na de le manampaizana momba an'izy ary nge tsy sanamaly mivantana ny fanontanian'ny mpanao gazety ary izy io ndray milaza hoe miaingy avy amin'lay covid organique le izy ndray milaza hoe tena hafa mihitsy no io ty tsindrona atao ty dinony zany tena marina ataovy mitovy aloha ny fomba filazanareo azy de eto de samy lazanareo le anao andrana an'io misy nge ny fenitra na ny protocole international ohatra hoe le déclaration de Helsinki zany Helsinki zany reny vohatra Finlande zany any amin'ny zareo nordique any scandinave any de milaza tsara mihitsy fa raha ohatra anao fanandramana amina fanafody hitanao fikaroana hitanao tany de tsy maintsy mifanaraka tsara nareo sy le olona naovana fanandramana ary de tena azahoana mihitsy zany ny fankatoavany le olona marary ka raha sanatria sendra marary tsy salamasaina le izy na tsy afaka miteny le izy de tsy maintsy ny mpisolo vavazy no angalana an'izay fifanarahana fankatoavana zay fa tsy azonao anaovana tery vamenta fotsiny zao le olona azy eto amintsika misy an'izany hoe olona fa marary ny coronavirus zany efa fantatra zao fa mitondra an'le otrika retina de milaza ny sasany maty nanato tena hoany izy de fanontaniana mipetraka nanaovanareo fanadiadina izy zao dinona mivokany zay le mangarahara ary firy izy nytao anatin'le chambre nisy azy izy reny tao ary manahoana izy ny tonga tao mbola matanjaka be mbola afaka manato tena ve le izy ary ambonin'izany olona mpitsabo mpiasa ny fahasalamana le izy zany zao tokony ataontsika mangarahara zany de eto amilazanareo hoe so de mba resaka entina ilazana fotsiny hoe manana fitaovantsika ty zay koa ny mety anahirana am'ty le hoe fanampiana avy any velany raha milasitsika eto fa mahita an'lay fanafody iatrehana an'ty fianaky ny otrika retina coronavirus ty zay koa mahatonga ny mpamatsy volana fa vidy zany zareo mahavita azy izy tsy ilaina tso Madagasikara fa bravo nareo malagasy ohatra zao de tsika ihany vo fa zay zay hoe tandremana tsara ny teny avoaka lanjalanjaina tsara hoe so de misy fiatraikany ty ary amindreo firenena matanjaka zay miaramiasa amitsika reo de za zao manontaniana zany areo misy ny déclaration izy aminao ny reo nyombokevitra zay natao tany Helsinki de rehefa vita io mazava
de ataonao ny fanandramana manaiky le olona ary eo anatin'ny constitution ntsika azadina araka ny article favalo hoe tsy maintsy fanarahana raha anao fanandramana ny olona ianao raha ohatra misy olona tsaboana anaovana andrana sientifika na fitsaboana de za aloha tsy ndahandany androany zany ary za nanontaniana mihitsy aleoko fotsiny aloha tena miresaka mazava tsara amindreo firenena zay foana nataoko amindreo firenena matanjaka reo fa afiry ny vola 750 millions d'euros nanareo mba hampio re zay aty Madagasikara fa tena anaraka tsara zay zavatra tokony fanarahana fa ainty zay nisy firenena tena sahirana ary zay nisy firenena tany manana tany dadasika be lavitra noho la Frantsa apio zay tsy maminatra mihitsy lazan'zany atao mangarahary ny mangarahary foana ny teneniko isaky mandeha ary ozy ianao hoe zany nahita le mangarahara fiteny milaza hoe milazao ny marina lazao ny tena zava-misy azy atao tompotrano mionony ny vahoaka malagasy fa lazao azy ny zavatra misy ianao hoe tsy ino hoe rereo fikambanamben'reo kristiany eto Madagasikara na ny slamy eto Madagasikara mangataka fanampiana avy any ivelany any hoe apio zay fa zao ny zavatra mahazo anay fiaraha-miasadolana nge zany efa fantatra hoe inona ny fahombiazana teo amin'izany fandrarana izany mila ny sosikevitra sy hoe torohevitra amin'ny resaka relance économique amin'izao crise zao inona mety hoe azo atoro zany hoan'ny afahantsika manao an'izay satria efa anatina crise ianao efa nilaza teo hoe tena isan'ny mijala ireo mpandrarà zany isan'ny mitondra faisana amin'ny mpandrarà amin'izao fotoana izao na mitoy io na tsy mitoy io efa misy voka-dratsiny foana le crise tsy mpandrarà no tena vomafy fa le piasa le vola miditra ho amin'ny mihitsy ny tsisy tonika tsy fantaronareo ngambonareo mahazo foana fa le piasa mihitsy le piasan'le orinasa no tena katona de hitory an'le ino izy raha reo tompon'le orinasa ka le izy tsy mandeha izy le olonako io le confinement iko hitanao zao ny any Ambatovy tena nakatona tanteraka nefa reo name volantsika asa eo amin'ny 2 millions de dollars isan-kerinandro ohatra de ohatran'izany ko maly zany zao ny nalefa nodolo izy reo teratany vahiny de reo teratany vahiny reo lasa izy zany mikatona tanteraka izy de aiza dolo reo le piasa reo de reo vina ny farana izy ty isan'ny anondronanao hoe te hitantana an'le vola 440 millions de dollars io izay azo fanampiana avy any mpamatsy vola io tsy te hitantana an'le fanampiana 444 millions de dollars fa te hilaza fotsiny hoe mba omeo zay tare marika marina misy ao amin'ny tahirom-bolam-panjakana ny vahoaka malagasy satria ny filazana enina ivaty tare marika omen'ny mpamatsy vola de hoe 444 millions de dollars mbola miampy izy io de lasa 518 millions de dollars de ohatrinona koa ny volana laina tamin'ny budget mpanjakana zay nentina nanampianan'izy ty de inaby nandanina azy nilazan'zany aho de nilazan'zany reo fiarahamonim-pirenena nilazan'zany transparency international nilazan'zany fikambanamben'ny eveka conférence des évêques nilazan'zany ianao samy mitaky an'zany satria zohan'ny olombelona ny olom-pirenena zany zohany zany mangataka hoe lazao mariny zahay tena andriamanitra ianareo lazao mariny zay zao nataon'ny évêque satria de tena tsy fantatra intsony zay ho avy zay le vision ahafahana planifie tsara zay nanaovana ny plan d'action satria tsy maintsy misy foana raha fanao an'izay le relance économique zay tsika zao nangataka le relance économique iny rareo mpandrarà lehibe ny gem mangataka hoe aya le ino ty izy mitigation fanalefahana zay vesatra mahazo anazay vokatry ty coronavirus ty tonga de nilavina fotsiny zao de hoa izy reo ny mpandrarà mampandrarà azy olona manana ketrika be reny fa ny le piasa ao anatiny reny de tsisy tsony vola miditra ao anatiny ka raha anao relance ty tsika zao ny zavatra anakiray tokony ataontsika ondolo tsy maintsy mazava tsara mihitsy amindreo mpandrarà ohatra anakiray teko ohatra ty ny firenena any Afrika Atsimo mahatonga azy matanjaka be tena tsara nge zany zany ny 5 isanjato azonao ny mampandrosandrareo dia avy any amindreo mpandrarà reo secteur privé zany
satria ireo no soavaly tangenana ka rehefa tena maivamaivana le mpitaingina aingina be mifandehan'le soavaly aty amintsika mitaingina ambonin'le soavaly daholo le anana zay olona rehetrarehetrarehetra ty any ty ataon'olo hoe soavaly maty azonao le izy zay zany no tokony ara-tiakarena tsy maintsy zay a satria vesarana be loatra amboniny de tsy afaka mandeha ntsony izy noho izany zany a tokony atao ezahana mihitsy hoe mba hisiny le relance économique de jerevo aloha reo mpandraraha reo fa tena manana ny atodoany reo a manana ny fahaiza-manao reo na de samy hafa ara na mifaninana ary reo manaiky jereo tsara nge minona reo a ary marina zany fa na misy mpandraraha tena miady be areo fa mifanatony ihany reo satria nahoana tombontsoa iraisana na intérêt commun azy fa ny mpanao politika tsy zay mavoa azy le ampipo tsy mety apetraka raha amin'ny sisiny ariva de zarery manao an'ity vola hoetiko hoeto any ianao ifandraisana andriamatoa filoha teo le resaka relance économique de zay ihany koa no mamarana ny fantaniko zany tamin'ity fandarana manokana ity a fa inona no mety ho afatrao ho an'ny vahoaka malagasy am'izao crise sy am'izao fahasahiranana laatiako resahana fa ny afatra tsotra sady aingana manomboka izao de mangataka nyfanahy masina isika mba tena hiasa amintsika rehetra eto Madagasikara mba tena anao ilazany marina fa rehefa milazany marina tsika de mandeha mangarahara tsika mizara ny zava-misy fa tsy tompotrano miono ny vahoaka malagasy zay tsy mangataka akory hoe zavatra tokony afena secret d'état any fa le fitantanana intika lay ady atao amin'n'iotika aretina coronavirus ity ny tena tokony atao mangarahara misy ve ny fitaovana misy eo amin'ny valo ambin'ny folo ny commune zay za malala azy hoe reto commune reto zany zao tonga defa mimona diny zao etrehana andreo raha misy tonga de fantatra ohatra Tsirabe Fianaratsoa misy koa le Bongolava Bedabe Ambatondra Zaka reo commune reo de nizao a commune valo ambin'ny folo farafakely tokony efa mba miomana rareo de ao anatin'izay tokony efa mba atao koa ny fampifanana an'ireo le olona zay andeha hoany de mifampitaovana an'izy ireo vitatsika de tahe tsara zay na amin'ny tsiprieny alefasy ny fankatahana fa tsy maintsy mamala reo mpamatsy volo reo ny anankiray zay ny afatra anankiray mbola mangataka fanahy masina tsika mba mefahendrena sy tolotsaina mahazava tsara mba tsy de ny fanenjehana sy fandripahana ny namatsika ka lasa pitserina indray le izy a na sina tsindry mafy be de lasa mipiritsaka izy fa mba sy hofitiavana any hofitiavana izy a mba ilazany ny zava-marina ny afatra apetrako malagasy indrindra fa mpitondra am'izao fotoana zao fa diranovana ny voaka malagasy ianao ihany laza teo hoe mafapana ary tena mamay ampio izy satria malagasy ray malagasy reny ihany tsika mba ajerevo zay tokony azo anampiana azy satria rehefa tena ianareo ampitondra ao malala zay tokony atao am'izay de mandeha am'izay tokony izy ny ataotsika afatra farana resahako ankalaza tsy hoela ho avy ny pentecote zany latsaha fanahy masina ary rehefa misy tsy misy zavatsarotra sy zavatra manahirana tsy ho vavaha rehefa momba atsika Andriamanitra rehefa mitahatsika izy a ary tsika koa nefa tokony hitandrina sy ankatoa tsara ny didiny fa tsy anao mididiny maha-olombelona atsika zao de laza hoe za zao no manana ny force za zao manana ny pouvoir de anao zay sepatana vao mi tena sahirantsika zay ny tiako resahana ary zay ny afatra ataoko de maniry raha maniry mba tena fantatra tsara ny lalakizorana sy amezana tsara ny tikatra ady atrehana ny coronavirus zay tsika satria io tsy vitana firenena ray tsy vitan'ny olo anankiray io fa tena isika menakavy samy matsiaro tena mba tsy anaparitaka ny amin'ny hafa matoa mametraka an'ity masika ity mariky ny fanajanao mba tsy amindrako any aminao na amindrako any aminao de fa aveo makany am'vady aman-janako ao na ty am'vady aman-janako de zay ny antony anaovana an'ity samy ten'Andriamanitra izay ihany koa no mamarana an'ity fandarana manokana ity isaorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao izay indray izahay amin'ny manaraka indray veloma tompoko